faltafahoana sy tafaraka aminao indray ny tena kotoko lasy topy amin'ity ariva ity manasanao araka izany anaraka ny fotoanantsika hatramin'ny farany dia tsika hiditra avy hatrany amin'ireo andindimbaovao izay voaray tamin'ity androany ity nitoy androany tia tsy faravoatra ny hetsika fampihavanam-pirenena izay totosain'ny FFKM isan'ny vohitra nandritra izany fa ny 4F ihany no entina natanterana izany fampihavanam-pirenena izany ary ny FFKM no hitarika ny fampihavanana. Nanaiky ny solotena amin'ny filoham-panjakana efatra teo aloha nanatrika ity fampionana ity fa iroso amin'ny 4F amin'ny fampihavanana ary nanaiky ny rehetra fa ny FFKM no anatanteraka izay fampihavanana izay. Nareo filoham-piangonana amin'ny FFKM sy ny rasa-mangaika ao aminareo indreto izahay solotenany filoham-pirenena Perinasa Erazaro-Mampianina, solotenany professeur Zafelbert, solotenany amiral Didier Ratsiraka, solotenany Ravalomanana Marka, président Marka Ravalomanana, ary solotenany Andry Rajoelina président. Eto zahay ny voalohan-teninay dia misaotra an'Andriamanitra aloha satria izy nahavita zao rehetra izao. Fa isaoranay manokana ihany koa ireo naniraka anay fa indrindra ny président Perinasa zay nanamora an'izao fihaonana teto zao. Misaotra anareo ray aman-dreny izahay satria tsy nikely soloka ianareo, nanao ny anareo tsy ho zavatra ianareo fa tena tsapanay fa niasa mafy tetokotra ny fanahy masina satria ianareo le iraka na mitandraliraka zany mba nabenambainda ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ny firenentsika. Tsy tapony ary tsy azo afenina izany zany fifaliana izany satria zava-dehibe ao amin'ny firenentsika izany. Misao tena ihany zahay raha ohatra fampisaotra eto satria tamin'ny prahalahina tanteraka ny zavatra nitanteranay teto tambany izany 4F izany efa hainay tokony lesona andro zany 4F zany tanatanteraka azy sika mba ho fanasoavana ty firenentsika ty ary firenena zay tian'Andriamanitra satria firenena voafito tao anatin'ny maro manome toky zahay fa hanao ny anay tsy ho zavatra koa mba hatateraka n'izany asany ndraiky etanay zany. Ianareo mpanao zay tsy manatriky eto, ianareo ny mpampita vaovao sy mpitaizany vahoaka, ny zavatra mitena inay dia hampita ny marina indrindra ianareo mba hafaka ny firenentsika ka ho voninahitran'Andriamanitra izany ary ho reharehan'ny vahoakany. Toy izao kosa ny hevitra tapaka nandritra izay telo andro nampionana ny solotena amin'ny filoham-panjakana efatra teo aloha izay. Zao ary dia vakina amintsika vokatry ny tatitry ny fampionana dinika eo fampihavahana ny tareny FFKM teto amin'ny aropy faravohatra ny fa 17 fa 18 ary ny fa 9 novambra taona 2024. Rehefa nivorona nandritra ny telo andro ny solotena telo avy amin'ny filoha Perinasa sy ireo filoha efatra amin'ny rahalahy mianaka teo aloha zay nitareny FFKM dia toy izao ny famidinana izany. Azo zaraina 5 ny fehi-kevitra. Voalohany, ny hevitra niombona ny rehetra. Faharoa, ny hevitra niombona ny solotena ny filoha efatra. Fahatelo, ny hevitra niombona ny solotena ny filoha telo. Faefatra, ny hevitra manokana ary fadimy, ny faniriana manokana. Ireto kosa ny hevitry ny tsirairay manoloana izay hevitra izay. Ny hevitra niombona ny solotena nyireo filoha efatra teo aloha. Ny FFKM no hitarika ny fampihavanana amin'ny alalan'ny 4F arak'izay voalaza tetsy ambony. Ny fampionana maika azy 5 rahalahy mianaka. Fahatelo, aoka ny rehetra ho afaka ifandray amin'izay naniraka azy. Ny hevitra niombona ny solotena nyireo filoha telo teo aloha. Manomboka amin'ny fahamarinana na verité na justice ny 4F vonina iaikeloka ampahibe maso. Ny hevitra manokana avy amin'ny filoha Perinasa satria ny filoha Perinasa dia tsy voakasiky ny korontana teto amin'ny firenena dia tsy mety efa amin'ny fanontaniana momba ny fikekeloka sy ny fibebahana. Ho azy
ny fahamarena sy ny fihavanana dia ho hita soritra amin'ny alalan'ny fitsinjaram-pahefanatena izy fitsinjarana radrary ny ere-pirenena fampandrosoana mirindra ho an'ireo faritra rehetra tsy misy fitongolanana sy ny sisa sy ny sisa. Ny hevitra manokana avy amin'ny filoha André Rajoelina. Justice aloha vao miroso amin'ny 4F. Ny faniriana manokana avy amin'ny solitena Ravalomanana. Fiverenan'ny filoha Ravalomanana eo anivo ny ankohonany. Fihaonan'ny filoham-piangonana efatra amin'ny filoha Ravalomanana mba hianono izy ireo ny heviny mikasika ny fampihavanana. Avy amin'ny FFKM. Raisy ny filoham-piangonana efatra amin'ny rahalahy. Ho andraikitra ny haona amin'ireo filoha rehetra ho tonga ny fampihaonana azy ireo ho fanohizana ny hezaka fampihavanana. Ampahafantarana manaraka kosa ny dingana hoentina hitondrana izay fampihavanana izay fa ny zava-dehibe dia samy nanaiky ny rehetra fa ny FFKM no hitarika amin'ny fampihavanana.